fa iresaka fanatanjahantena eo anivon'ireo andrem-pahavilanitra koa satria dia ikarakara etsika misy dame sportive ny association des femmes sportives malagasy zany izay fikambanan'ireo vehivavy mpanao fanatanjahantena amin'ny volana desambra ho avy izao. Ny 9 aogositra lasa teo no nijoro ara-panjakana ny association des femmes sportives malagasy izay ivondronan'ireo vehivavy mpakafy sy mpanao fanatanjahantena eto amintsika. Hatreto dia 700 mahery ny mpikambanao aminy, tanjon'izy ireo ny anjo ny vehivavy, eo ihany koa ny fampivoarana ny fiainana ara-tsosialy amin'ny ankapobeny, raha namboaran'ny Ramatoa Jofetson Alice filohan'ity fikambanana ity. Ny tena tanjon'ny fikambanana vehivavy mity fanatanjahantena zany dia ho fampifondronana an'ireo vehivavy ny ity fanatanjahantena hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena tanjona moa zany dia manana fikasany izay hanao asa sosialy amin'ny zavatra rehetra eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa ny vehivavy moa zany ny tena tarafinay manokana amin'izay. Ny tianay tongavana amin'ity hetsika izay voataonay ity zany misy sport, misy dame sportive, zany hoe sady misy kilalao zany no atao eto, karazana l'épreuve atao zany tsy dia resaka hoe sport hoe resaka collectif na individuel fa épreuve physique fa nataonay amin'ny fomba hafa le izy zany, ohatra hoe milalao zany zay fa nataonay ho zakany rehetrarehetra le izy. Dia misy mpitsara zany fa nomaninay ho amin'izay koa, misy lehilahy mpitsara dia misy vehivavy ihany koa. Ny safidin'ny lehilahy koa zay satria eo amin'le mpitsara zany natao ny lehilahy zany mety hoe manana fijery manokana ihany koa izy amin'izay fomba fijery zay. Dia tena tarafinao anatin'le misy zany mba te hahita zany zay hoe dame sportive les formes zany, les bien formes zany no tena tadiavinao anatin'le misy, zany hoe ny première épreuve 3 décembre dia ny deuxième épreuve le 10, dia ny demi-finale sy finale natambatra andro iray. Any amin'ilay demi-finale sy finale zany tsy misy tsony ny épreuve fa resaka filantrona indray zany no any. Tiana tongavana zany dia amin'ilay fomba fiakanjo hoe anasongadina le olona le candidature ao anatin'le fifaninanana hoe ohatrany ahoana izy rehefa ao anatin'ny tenue de soirée, ohatrany ahoana izy rehefa ao anatin'ny tenue de sport, ohatrany ahoana izy rehefa tenue de ville, ohatrany ahoana izy rehefa tenue de plage. Ohatr'izay zany any amin'le dingana famaranana, zany hoe ny mpitsara moa zany no tena ametraka an'izay any amin'ny ora farany. Araka izany dia ikarakara hetsika nampitondraina ny anarana hoe misy dame sportive izy ireo ny volana desambra ho avy izao. Izara telo mazava tsara ny fifaninanana andraisan'ireo vehivavy mpanao fanatanjahantena ireo anjara. Ny 3 sy ny 7 desambra dia isy ny fifanitsanana atao amin'ny kianjana Larby, sedra maro isan-karazany no atao amin'izany. Ny andron'ny 10 desambra kosa nanaovana ny famaranana goavana izay isian'ny filatrona etsy Akorondrano. Ny sabotsy teo moa dia nampiseho ny santionan'ny sedra mety atao amin'ny fotoana io ireto vehivavy mpanao fanatanjahantena ireto tetsy amin'ny kianjana Larby.